Andry Aragoavana teto Madagasikara miatrika fanadiadiana roa Aray Maso akaiky aty Maorisy. Fanavotam-pirenena mitontolona mbola dingany iray izay no vita. Anteny miram-pirenena sy teny irandrena solonyaiko no filoha vaovao. Alarobia 15 Oktobra 2020 manatitra ny arabatomboky lasy tombovavy tonga soa indray ianao tanatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao ampanajana anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Vaovao makasika ny raharam-pirenena avy hatrany ny famotoana tetsy amin'ny kianjany finoana magro beoririka ny pikatroka tiako Madagasikara sy ny filoha mpanorona raha valomanana marika androany mazava ny afatra avy tamin'ity filoha mpanorona ny antoko maity fa ny malagasy aloha firenena afaka sy vahoaka afaka izay voaseza Germaine Mezanary Mathieu Prince. Elany jaliana isika afaka ankehitriny natrehiko ary hitako ny fahoriana mahazo ny piraitan-drazana fa afaka isika ankehitriny. Mazava ny tanjontsika dia ny anangana firenena vanina mendrika sy saza ny malagasy. Ny maika indrindra dia ny fametrahana drafitra ho fanarenana ny fiainam-bahoaka fa tsy seza. Vahoaka no lara-pamehana hoy ny filoha Ravalomanana marika. Dia tonga fotoana tena mametoky anareo raha mbola men'Andriamanitra tombonandro ia aminareo tiano arak'izay azo atao angana mihitsy fanatonanareo. Tsy mitady toerana, tsy mitady vola, mitady ny ampandrosoko ny fiainanareo na zay tonga tapitra fa mba afaka miaina. Ka raha misy mieritreritra ny ambadimbadika any hoe mitady toerana mitady seza diso be zany aitsio. Ary raha misy io mitady any hoe mbola tampitombony arenany efa manana ampy manina. Tsy natao fitaovana koa reto voaka malagasy tsy manapidiny. Tsy manapidiny zany hoe tsy manana choix intsony izy fa dia zay eo ekeny. Efa tany amboalohany no tsikatra ny olana sy ny krizy eto Madagasikara io. Efa noresana ny SADC saingy zara raha nisy ny aino ny fanoherana. Mila traika efa sy faiza mitantana rehefa mitondra firenena hoy ny fanamafisana. Ngia mahagosi mitedava toerana hafa anaovana ny SADC ivorimbeny SADC fa io olona eka tsy manana zany fahalalana momba ny protocole zany na hoe fenitra anaovana zavatra zany. Manahirana vice président izy fa nahoana ianao zao vao miteny an'izany. Ikoresananao fotsiny hoe nisy mifanarahana tamin'ny 2021 momba le feuille de route na hoe zao ny tondrozotra tokony arahana. Ao anatin'izany ny zavatra lehibe indrindra dia zao miombona amin'ny malagasy dia mifampiresaka dia mifandamina dia mifanampy dia ompinondreo firenena hafa. Zay ny fanarahana. Tsy mbola misy na indray mandeha raha na pioanana anay na mangataka rendez-vous any any zay tsy misy. Tsy mety tsy manaraka protocole SADC io rangaty. Zao izy nanoratra ho amiko koa tsy valiko koa. Zao izy antsio maraina, zao izy antsio maraina, hoeniny ihany zany. Ho avy ety izy amin'ny 20 tongavy ianao. Mbola tsy vita ny ady ary mafy ny ody avitsika ho hiatrany ny filoha Ravalomanana marika. Tsy olana ny fahatongavana nisy olo-tenan'ny SADC ho eto amintsika saingy mila mivonina amin'ny zavatra ifampiresahana aminy isika ho hiatrany ny filoha Ravalomanana. Mbola vola filoham-pirenena malagasy teo alohany sandoko azy iny ihany vazaha iny no lasa fa mahafiloha tsera-personny SADC azy mbola ao. Anakoa no kasikety ezon'izy iny ary tsy zaka mihitsy ary mafy aminy. Tsy mbola nisy firenena ohatran'izany hatramin'izay hoe sady miala nongana amin'ny maha-président le firenena azy, miala nongana amin'le tsera-personny maha-SADC azy. Nosy! Araha ivisaretsany izany. Dia tsy maintsy mandray andraikitra re milaza amin'izareo hoe zao no tsy maintsy ataonareo ry SADC. Tongavy ianareo aty. Dia hoeto koa ro le zokinao. Reo mantsy natao hoe olon-kendry amin'izareo.
tonga avy nareo aty iresaka amiko de resaka tsika de atoroy tsara koa satria tena ao anatiny tena mbola tebiteby sy ay avoaka malagasy mba mamme toky anay ianareo fa zay a tsy zany coup d'état zany taty tsy nanao coup d'état zay zavatra olona izy netraketraka nampijaly ny voaka malagasy izy namony voaka malagasy fa tsy zany makasitraka tanteraka ny fihetsika nasehony kapisaty koa ny filora valomananamarika tampaindrena ny tolony ary nanaja ny saotavina mamalagasy ho iatrany ny filora valomananamarika tsy isika no ny avy ny fandrobana hoy ny fanamafisana zay no akasitako sy sorako ny colonel Mikael sy ireo mpiaraka taminy tena nanao zay fahaizany nampiatrany le fahaizany izy mba tsy isiny raha mandrika na iray ara ary tena nainandamina sy nandrindra niaraka tamin'ireo force niaraka taminy de ny gendarmerie sy ny polisy fahaizany reny ary tsy vita fahaizany izy ihany fa fitahin'Andriamanitra reny zay mahatonga tsika eto fitahin'Andriamanitra reny kolotsaina avy amin'Andriamanitra ny nanany fahendreny hoe ataovy azy isiny ny fampiresahana fifanatolana mba ahafahana miala amin'ireo etraketraka sy ireo le fangalana ny ain'ny sasany de tonga amin'ilay fotoana zao tsika azoko sara-tsaina ny mba asahirana azy azoko sara-tsaina keo nefa le olona manodidina rehetra eo de tsy maintsy mitondram-bavaka ihany keo tsika mba hatafavoaka azy am'izany satria zao vao tena nomboka an'ireny ny asa fampandroana izy any raisina voalohany ny sosialy sa ny sakafo sa ny ekonomia izy rehetra tsy maintsy ho raisina eo le sasa minazy hoe za mahay ianao fa tsy mavita ondre minazy hoe vita koranga fa ianao tsy mahay ianao tsy malala ny zany tsy maintsy mifidy olona tsara de tena manana le fanetretena fitiavana ary mijoro hatramin'ny farany nanamafiatrany ny filora valomanana fa tsy ny vahoaka no ny opefy fa ny mpitondra no nanao izay ampitroatra ny vahoaka fandraisana andraikitra no nataony kapisaty fa tsy fanonganam-panjakana velively tsy vahoaka kory no manao zay tsy mety fa zareo miopefy sy ihany fa mba nalala ny fona na ny fona nareo avadratsy vitany zay indrindra tsy anjaratsika ny tsara zava de tena nahita an'ireny la zaza hitsahan'ireny ny lohany doran'ireny ny volony loza tena loza mba mananjanaka ihany le sasan'ireny de tena mitifitra sady zay a ametraka fanontaniana ary nahazo an'ilay vaovao venivelany hoe jereo tsara fa io bala ampiasain-dralano le bombe lacrymogène io nampiasaina tamin'ny gilet jaune ny tany à Paris fabrication frantsay izy io ary tsy tantiny olona tany de tsy azo mivoaka nalefa ny taty a Madagasikara izy ka raha misy mihaino any nareo any ambadibadika any misy evadikany mpadika teninareo any fa tsy sahaza ary tsy fampiasa ho an'ny voaka malagasy ho an'ny voaka olombelona intsona le bomba makareny-tsofiny iny asa zao nafinonafino lasanareny vita ny fandrodanana saingy mila miomana amin'ny fanarenany isika ho iatrany ny fanazavany adidy sy nandraikitra ny antoko politika izany amin'ny mantoko politika azy ary raha mbola antoko politika dia ny fanaovana izany no tena antom-pisiny hoy ny fanamafisana androdana de anjera de vaveo ndray anarina de amboly anorona de amboly de vaveo mitany vohatra rehefa mihinakanina dolo ny voaka malagasy mianatra dolo ny zanany zay vao miva ty mandeha reo zay nitanjona tsy maintsy kendrena ahoana nampianarana rey reo ankizy ireo tsy maintsy mianatra ankizy ireo satria tena fampianarana am'izao fotoana zao tena vomafy misy faharoa tsy fampitsakafo raha vao manontany ina tena maika amireo sakafo nke tsy zay fa fivelomana io resaka io resaka vola daholo io vola daholo io mila vola efa manontany anao tsy maintsy atao zany a tsy ziny tahirim-bolany io lany posiny mahita le zenizeda kely tsy malala zay any reny mahalahelo mihitsy hoe reto zanako reto zareo reto ataony tsy maintsy jerevana manokana ny mba mitaraina izy ny rano mitaraina izy ny jiro izy ndray voadariko lacrymogène na bala reny tena zany keo ny ray aman-dreny matoa izy mampianatra ny zanany iny mba tianana taranaka manana maizy azy mba manana ny lazana
tantaran'izany aho a tiako zaraina anareo marina fandro mahafaly androany fanananareo le afanapo fa tsy rirana fotsiny le hoe mitsangana ry tanora mitsangana tanora nefa tsisy mpanoana tsy maintsy toanany reo. Ny fahatsapana ny mazava-dehibe ny tanora no isan'ny nahatonga ny fandefasana azy ireo tany ivelany tamin'ny fotoana ny tantanako ny firenena ho iatrany ity filohany Antoko ity. Sotran'Andriamanitra fa le tanora zay nalefa tany États-Unis le 570 misy nanampy daholo reo nanoro-hevitra zao naovana azy président zao ny tokony atao amindreo aza va ialekizy avy any ivelany mahita ny zavatra misy any sy ny zanakitsika eto aza manody mihitsy hoe tsy mba manambola le ray aman-dreny andefasana azy tsy manambola le ray aman-dreny hividanana fitaovana malahelo mihitsy sika ka de zany rehetra zany tsy ampifenofendronanareo fa anetsehana le afo fanahy afo ao anatinareo hoe tena fitiavan-tanindrazany ty ka na zanakareo zanatsika imbonana io tsisy avelatsika zay ny asan'zay hoe filoha ao voalohany indrindra miaro an'ireo vahoaka reo miaro ny vahoaka zay ny asany telo ihany faharoa miaro ny tany mba tsy alainy sasany efa manana fahasandrazany hoe le olona mbola alainy ihany ny tany rozy izy mahay am'izay mamay azy ihany efa tambarin'olona ngeda be zao totofo fotsiny zao nefa tsy vita koa de ny farany a tahiry vola ivelany ohatra n'iny zao ny volany bananaka miala avy eo tsy ihany fa iendry anareo ry syndicat iendry anareo ka de hoe tena mibarena tsisy navela mivotsony aloha zany zao a ny volatsika. Nanamafetrany ny filora valomanana fa tolona iarahamanana ity atao ity ary miray fo amin'ireo syndicat ny tenany amin'ireo fitakina maro lafy. Takitsika daholo reo manana ny zony ny mpiasa manana zony ny tanora hiasa manana zony rehetra mba misy fidiram-bola manana zony mpianatra hianatra mba manana zo ny ray aman-dreny zao mantsy tsisy zo ny fifanajana ka raha ohatra reny olona mba retirety tsy any reny de tena mivandravandra fotsiny sisa de teny ary tianao afatra aminareo raha tianareo itena mino afa tianareo raha tena tianareo iverina eto amin'ity firenena ity zany fitahin'Andriamanitra zany a ajao ndray nareo sy ny reninareo ajao ndray nareo sy ny reninareo raha tianareo tafity ty firenentsika ity a tianareo ho afaka am'izao fahoriana zao tsika apio reo zandrinareo reo ampianaro ny ankizy zay ihany efa mianatra ny ankizy a tsy very mandeha ary tsy farany tena farany tsy maintsy ataotsika irahiny tena atao hoe saraka vato ary mitambatra fasika zay ainareo izy tambatra vato fa misaraka fasika. Betsaka ny fahaizany ray aman-dreny raha mita amin'ny fahalalan'ny zanaka midika izany fa tokony anajany ray aman-dreny hatrany ny zanaka amin'izay miseho sy mitranga rehetra tsy misy zanaka tsy mila ray aman-dreny izany eo amin'ny fiainana hoy ny fanamafisana. Tsy ambo aminareo zay fa matoa zay nampianatra anareo taloha de nanome blouse de nanome kit scolaire fantatra ihany tokony ampahy anareo fantatra fa iendry anareo malala tsara malagasy aloha zay vao ny hafa tsy maintsy ataotsika anareo ka raha misy vahinona misy hafahafa manjany nanany Madagasikara efa malalaka zao itenenantsika azy nanaovantsika azy ka de samy am'izay tsika mijoro ndray fa raha ohatra tsika tamin'ny 2002 nanomboka nanao azy hatramin'ny 2009 navita nampiakatra ny arikarena malagasy vitatsika manarina ty aitsika ty fa zay matatra vitatsika fa zao samy nareo a manana faharetana satria faharetana eny zany faharetana zany tsy maintsy misy sedra lalovana lizy raha sitrapony olona ianao ve président fa zao faharetana fantatra ny tokony ataoko. Raha misy fitsinjovana lavitra dia tsy tonga amin'izao firenena sy ny fiainan'ny malagasy izao ny rehetra ho iatrany ny filora valomanana mijery sy mandinika tsara ny zavatra ny tranga hatramin'ny nandorandreo an'ity tamin'ny 2009 hatramin'izao ary be da be mbola reo ny ravany sy any tsimbany reny nefa etraketaka maha-olombelona fotsiny reny sy amin'ny fialonana sy tsy fifankatiavana de mahita hoe tsy nisy mihitsiny a mba fijerevana na fitsinjovana hoe anyarina any ane hovidina lafo io aiza zao mividina menaka aiza mividina vary aiza mividina savony a areo zavatra rehetra ilaina
ilay atao hoe vision mihitsy no banga no tsy hainy mpitondra eto amintsika ho iatrany ny filora valomananamarika nanamafy. Tsara moa ny manamarika fa ny ariva teo ny nofampitaona tetsy amin'ny kianjany Beoririka ny Antokotima sy ny filora valomananamarika. Ity no fionana voalohany taorian'ny tolona izay ny seara ny apikatroka teny Ankanja nanomboka ny 25 septambra lasa teo. Dingana iray lehibe no vita hatreto mitohitolona ho ireo tanora maro fanatrarana ny tanjony amin'ny fanovana indrindra ny fanovandravitra eto Madagasikara. Samy naneho ny fahavononana ho amin'izany rehetra indrindra ny tanora izay miandrandra fiainana tsara kokoa. Fanadihadiana amin'ny sariny ny ari-tanjony. Tsy mijanona hatreo fa mbola mafy ny ady atrehan'ny vahoaka malagasy malomna ireo takaitra navelan'ny fitondrana rajoelina. Mitaky olona afaka metraka ho laram-pameana ny marany vahoaka ny malagasy ankoatra ny fijerena manokana ireo gadra politika amin'ny polony maro mbola tavelany amponja noho ny fanehoan-kevitra nataony. Somary sarotiny kely zahay ho an'izay tompon'andraikitra satria raha vao misy ny krizy dia mitotongana foana ny fiainam-bahoaka zany ka manao antsoavy sahady mba tena hoe fitiava-tanindrazana no tolomantsika teto. Faharoa manarak'izay mbola maro ny gadra politika mbola any anaty fonjany satria manana lista amin'ny vingtaine lista ny tenako zao mbola migadra ny amponjany ka miantso ny tompon'andraikitra sahady mba hifarimbona hamoaka n'ireny olona reny. Eto ny gadra politika resako dia resaka liberté d'expression fa tsy miditra amina resaka droit commun. Olona nangalatra nampanao politika izy ka nangalatra namono olona tsy ao anatin'le fitakiana angatana fivoany fa ireny olona niaro ny tombotsoam-bahoaka zany ka dia mitaky faiza manao indrindra faiza miaina avy amin'ny tanora ny azona firenena vanina tokony fantoka amin'izany izy ireo miangavy amin'ny tsirairay sy ny sambatan'olona rahateo ny fanatsarana azona manaovan'ny tolona ho an'ny fahombiazana. Dia aleo ilay izy misainkorona foana fa za maimaika anao akiso fa tiako tenena farany dia hoe ny toe-tsaina tena andao mba hanova toe-tsaina ry tanora namako fa efa lasa aty amin'ny tany aty mihitsy toe-tsaintsika malagasy nampianara mpitondra antsika teo aloha tsy nasisy civisme tsony eto lasa tsy malala fomba tsy nampianary ny akorytsika hoe rehefa mianatra ne dia mitady asa aveo tsika mieritreritra rehefa vita fianarana dia tonga dia misy manome asa ohatran'izao tsy misy manome asa fotsin'izany fa mila mitady ianao dia mila mikaroka ianao dia mila miasa. Mazava ny fitakiana izy ireo rafitra vaovao ivoahana amin'ny ankizo efa hiainan'ny firenena ankehitriny. Mangataka izahay ho an'izay tondra eo ho an'ny gouvernement izay mitsangana eo dia tsy hivoana amin'ny fitakiana izay napetraka hatrany voalohany dia ny fanovana ny rafitra sy ny fanavaozana hifotsiny ny rafitra rehetra misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ho diovina avokoa ny mpanjakana rehetra mba tsy hisiny tsy maty manoto ary izay rehetra mirapetsapetsa tamin'ny fitondrana nisy teo aloha dia esorina mba tsy hisy tsony ao anatin'ny gouvernement vaovao izay ho tantanana izay eto izahay génération zeta iksa itiraiky izay sonona itena tonga eto. Miverimberina tsy afaka ambavany maro ankehitriny ny fanovana rafitra indrindra amin'ireo setra ankina ny fiainam-bahoaka toy ny fampianarana amp'izay ny fanaovana ankila-bao ny mpanabe sy ny mpampianatra ho izy ireo. Raha vao mbola tsy hitanay manangasanga zany ny fanomezan-kasina sy fanomezana ny zoanay indrindra ny amin'ny karamanay izay tena farany ambany efa tsy mifanaraka amin'ny toetrandro amin'izao tsony raha tsy jery ohatra fotsiny tsika zao ny indemnité de logement ho an'ny ofatrano 4,00 sy 1,000 ariary aiza tsony nisy an'izany ofatrano 4,00 sy 1,000 ariary zany dia zay zany tsy mamerina ny fampianarana mihitsy raha tsy misy fandaminana hoe manangasanga hoe fifampiresahana amin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitondrana ankehitriny. Ankoatra izay nentina tetỳ amin'ny kianja ny 13 androany no nofo mangatsika ny iray amin'ireo namony ainy nandritra ny tolona. Makasika ny raharam-pirenena izay ihany nolanin'ireo solombavam-bahoaka 750 tamin'ireo 400 ny fidy sy teny randrena solonyaiko hitantana ny anteny raharam-pirenena manomboka androany manentana ireo député rehetra eo anivon'ny anteny raharam-pirenena ambatena isolotena ny malagasy 30 tapitrisa ary anome asina ity androm-panjakana ity ny tenany mitatitra amintsika ny antsipirim-baovao Narcisse Karazafy eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny taiziny.
Lany novidin'ireo solombavambahoaka ho filohan'ny anteny meram-pirenena Isitendry Andrena Soloneko atao reny fifidianana ny ariva teo solombavambahoaka 470 tamin'ny 400 no nividy azy nambaran'ny Isitendry Andrena Soloneko nandritra ny lahateniny fa tsy lehibe ny mpanohitra intsony ny tenany manomboka androany no mafisiny ihany koa fa tsy ho filohan'ny firaisankina irery fa ho filohan'ny solombavambahoaka rehetra eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ho antsika solombavambahoaka rehetra mba hitsidy manokana ny vahoaka malagasy rehetra. Androany isika dia miara resy lahatra fa latsaka katerena ny vahoaka malagasy. Raha tonga amin'izao krizy izao isika tsy atao ny tantaran'izany. Fa manaiky atsika raha lasa elabatsy mba vahoaka rehetra mba hanao ny aintsika tsy ho zavatra, hanao tongotra miara-mamindra isika, hanao tanana miara-mandray isika, hanao soroka miara-milandra mba tena hasolo tena vahoaka malagasy ka tena ho solombavambahoaka marina isika rehetra ato. Raha ny toerana nisy ay farany dia lehibe ny mpanohatra ambarako eto androany fa tsy lehibe ny mpanohatra intsony ato Vonina ho izy ny anome asina ity androm-panjakana ity ary manentana ireo député ny tenany mba ho tena isolo tena ireo vahoaka malagasy 30 tapitrisa marina tokoa. Satria moa isika dia tonga eto androany mbola tenako ihany no voasidy ka tompolahy sy tompovavy mitohy ny fivoritsika androany satria mbola isy fifidianana ho an'ny bureau maharitra, fifidianana ho an'ny commission rehetra ka dia mangataka ho antsika rehetra raha sikatsika mety ve raha ataotsika androany sa ataotsika rapitso. Aleo isitsika tsangatana le satria ato amin'ity antenimera-pirenena ity tsangatanana ihany dia maro anisa ihany no manontaniana iza antsika solombavambahoaka miteny hoe ataotsika raha ampitso fanoritany ny ho tohizana rahampitso ny fifidianana ny mpikambana eo anivon'ny bureau maharitra raha toka nandray ny asany avy hatrany ny filohan'ny anteny meram-pirenena vaovao amin'izao ora itenenana izao moa dia mandray ireo tanora avy amin'ny chaîne XYZ ny anteny meram-pirenena. Mbola tsy vita nytolona raha tsy voaesitry rajoelina sy ny vorongony ho ny antoko otrikafo. Miantso ny filoham-panjakana ny antoko omailo amin'ny fanendrenaka saina atao satria manara-maso akaiky ny fivoaran'ny toetra rany vahoaka malagasy. Nampitandrina ihany koa izy ireo fa tokony hamaly ny safidim-bahoaka ny filoham-panjakana ary esorina ireo andrim-panjakana tsy nahavitany andraiky Narcisse Karazavy tahiry ny anatrany. Mbola tsy afaka milaza fa tafavoaka ny tolona ho Eliarabe vahiny ny fariny sorana ny Andry Rajoelina sy ny firongony no ny fanarahana ho ity mpanao politika ity mila mailo ireo miaramila amin'ny fanendrena izay ho ataon'izy ireo satria manaraka akaiky ny zava-misy ny malagasy amin'izao fotoana izao. Ny zavatra misy aloha zany marihana voalohany dia ny hoe tsy mbola afaka tena miteny zany antsika malagasy hoe tafavoaka amin'ilay tolona. Dingana fotsiny ihany aloha zany vita amin'izao fotoana izao na afahana nanala ny Andry Rajoelina fa eto zany zay dia mbola manamafy ihany hoe le resaka eto dia hoe Andry Rajoelina sy ny firongony
Izany hoe raha ny tena izy ao anatin'izay dia ny institution rehetrarehetra tsy navita ny asany teo dia alay aloha tsisy antony ilana azy mihitsy. Ny amin'izao fotoana izao anatiny eo fanendrena ny premier ministre, fandrafetana ny gouvernement dia kosa hoe izay aloha izany dia tena ankininy amin'ny fahendreny zareo izay tokon'ilay fahefana moa izany ny amin'izao fotoana izao. Mila sarotiny isika ho hiatrany ely arabe vahiny satria tokony tsy hijabaka amin'ny raharaham-pirenena malagasy ny vahiny. Ao anatin'ilay izy ary manomboka izao tsika dia tena tokony ho sarotiny sady koa amin'izay mety fiheverany avy any ivelany hiditra na hitsabatsabaka amin'ny raharaham-pirenentsika satria manomboka efa mandeha izany feo izany amin'izao fotoana izao. Tiana ho resahana izany feany dia ny hoe mila mailo tsika dingana fotsiny ihany ny vita amin'izao fotoana izao fa ny tena tanjona ny hanovana ny Madagasikara satria mila tsy adinontsika 40 taona nanjakany Andry Rajoelina sy ny firongony teto amin'ny firenena fa 40 andro ihany koa izany dia ampy nandrodanana azy teo dikan'izay ozy manomboka mihena izany ny krizy eto amin'ity firenena ity ka petra hitondra Madagasikara rapitsy hoe tena tokony omailo ary tena tokony amaly an'ilay safidy-bahoaka mba tsy hiverimberena na krizy sahala amin'izao. Mila mailo ihany koa ny rehetra ary tokony hamaly ny safidim-bahoaka ny filoham-panjakana mba tsy hiverimberena ny krizy ho hiatran'ny fanehoan-kevitra. Fa ny marihana fotsiny dia ny hoe tsy tokony ho adino fa nisy tolona nisy dingana be dia be natao teto amin'ity firenena ity mialohan'ny natongavana amin'izao fandraisany miaramila ny fitondrana izao dikan'izay ozy hoe mila mailo ihany koa lay miaramila mifanendrena izay ataon'izareo zany mba tsy ho diso satria manaraka akaiky ny fiainam-pirenena ny malagasy amin'izao fotoana izao be dia be nanao zavatra tsy manjary teto amin'ity firenena ity. Misy koa nefa no mieritreritra hitondra ny mba traikefa ny fitiavan-tanin-drazana ahafahana mampandroso ilay firenena koa izay mila mitandrina amin'ny fanendrena izay ho premier ministre lehiben'ny gouvernemanta sy izay ho mpikambany gouvernemanta amin'ny ankapobeny mihitsy satria ny zavatra mila elana zany tamin'ny fitondrana tetezamita teo aloha dia ny hoe tsy nanao fa tsy ny affaire courante fotsiny ho anay dia tsotra rehefa nraisana ilay fahefana dia tena tonga dia atao lay fanovana. No amafisy ny antoko otrikafo fa mila ravana avokoa ny androm-panjakana rehetra tsy navita ny asany nandritra ny fitondrana Rajoelina. Tsy tokony ho praministra avy amin'ny antoko politika no apetraka ho ny fanazavana nomeny ny mpandinika raharaham-pirenena sady mpanao politika manoloana ny fananganana rafitra vaovao hitantanana ny firenena azo atao tsara hoy ny fanazavana ny manome ministera ireo tanora mananatra kefa ahafahany mitondra ny anjara birika eto amin'ny firenena. Fanampanazavana eo amin'ny sariny Taiziniana. Praministra tsy tokony andanina amin'izana ho apetraka hitantana ny gouvernemanta izay hitsangana eo hitantaratra mantso izy fa mbola mipetraka ny fitiavan-tseza amin'ireo mpanao politika ary mihazakazaka izy ireo manantona ny filoham-panjakana tokony ho praministra sy ministra tena hijery ny tombotsoam-bahoaka no apetraka raha ny fanazavana ny mpandinika politika. Praministra ohatrany ahoana no tokony apetratsika zany raha ny ndia ataontsika hoe faniriko aloha zany dia premier ministre de consensus misy masotsivana zany tokony apetraka zay ndia ataontsika hoe ny concertena tamin'ny acteur rehetrarehetra dia io olona io sy ny mpikambana eo nivon'izay gouvernemanta zay tsangana io no apetraka ny fipetraka hoe tsy tokony handray anjara amin'ny fifidianana zay ho avy satria ny zavatra misy amin'izao fotoana zao dia lasa mihazakazaka ny mpanao politika rehetrarehetra zany te hiditra ao anatin'izany gouvernemanta zany dikan'izay zany mbola mipetraka lay fitiavan-tseza fa tsy lay fitiavan-tanin-drazana nefa ny hanasoa an'ity firenentsika ity no nahatonga n'ireny tolona niainga avy amin'ireny tanora reny ary ny lesoka dia efa tsapany mpanao politika amin'izao fotoana zao ary antenaiko fa hanarina ny lesoka rehetrarehetra ny mpanao politika hoe aokare mba tokony ho tombotsoany vahoaka malagasy no jerena ao anatin'ity raharaham-pirenena ity. Tsy tokony ho mpisehatra politika mihitsy no apetraka eo mba hisorohana ny savorivory politika mety hisy ao aorianao ho hiatrany nambarany. Ny prime ministre zany io moka zay mahatonga anahy miteny hoe masivana zany no tokony apetratsika zany fa normalement zany dia tsy tokony ho olona acteur politika mihitsy zany no hiakatra eo satria
ny zava-doza zany dia raha ohatra ka mpanao politika zany no hiakatra eo dia mazava ho azy tsy maintsy hisy adivarotra politika ary tsy maintsy hisy savorivory politika vaovao indray zany eto amin'ny tany sy ny firenena. Ka mba hialana amin'izay savorivory politika zay na koa hoe nouvelle crise zay zany dia aleo olona vaovao mihitsy azo atao nge manao teknisianina an'io hoe inona moa maharatsy an'izany satria malagasy eto Madagasikara dia be dia be ireo teknisianina mahalala ny resaka fitantanan-draha-raha-mpanjakana zany na administration publique zay ary ilaina traikefa ihany koa amin'ny fitantanan-draha-raha-mpanjakana zay satria firenena no resaka eto ka ireo mpitambana eo niveau gouvernement koa dia tokony ho teknisianina no rafitra an'izany ary azo eretreretina koa hoe teknisianina tsy manana frehana politika mba hahafahana mikatsaka an'izay tombotsoan'ny malagasy ray manontolo zay. Na izany na tsy izany anefa mila traikefa ny fitantanana ny firenena akara misy tanora mahafen'ny fepetra dia tokony ampidirina andray fitantanana ny ministera. Iverenantsika atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny zavanisy teny amin'ny magrobeorika io ariva io navahany fatorana ny malagasy natosiky ny tena fitiavan-tanindrazana ny fahavonona ny rehetra hanovany zavamisy etsy ankilany avelona ny antso ny fanomezana asa ho an'ny tanora ny firosoana hatrany amin'ny maso ny vahoaka feo re izany tetsy amin'ny kanja ny finoana ireo varantsika ny fanadihadiana makasika izay ampy izay ny jadona ampy izay ny fanararotam-pahefana ampy izay ny fampahantrana inina atao amin'ny malagasy hoy ireo izay nandray anjara fitenenany tetsy amin'ny kianjany finoana androany zava-dehibe ny finoana izay nananantsika no ampingagoavana izay nentsika nandrava ny vato izay mihevitra ny tsy ho voahozongozona hoy ny tokotoky Madagasikara etsy ankilany mila asa ny tanora sokafy ny magrosintiko mba anomezana asa ho an'ireo tanora sy ny fanomezana aina ho an'ny toekarena hoiatrany ny antso tety amin'ny kianja androany. Tamin'ny fotoan'andro tamin'ny mbola tsy timma tamin'izany fa nanatrika fivoriana teto dia hoe eto ny kianja ny finoana. Dia ny zavatra rehetra nataonay satria mpanitra tena ny itenenana hoe mitaritolona izay fa ny zavatra rehetra dia nentina tamin'ny finoana. Ka rehefa entina amin'ny finoana dia tsy maintsy mandresy dia isaorantsika dia manitra fa dia nandresy ny tolona. Ny zavatra rehetra afaka resahana ihany koa nefa dia izao hoe mbola tsy maty voalavo akibor zareo. Raha ny vaovao farany enitsika izao tsy haiko aloha fa amin'ny Facebook indraindray misy marina misy diso dia hoe mbola mitady anao diabe koa ondry zareo milaza fa mpanaja ny ara-dalàna. Dia mahatsiaro ny 7 sy 4 arivo tsika tamin'izany fotoana. Dia inona nefa nanaovany antsika tamin'izany fotoana. Dia dikan'izany araka ny tenenina teo hoe mbola mitontolona. Dia fandreseny izao tsy herin'ny tenantsika, tsy fahaizantsika, tsy hoe sika ny tena mafy be raha stratégie fa za tena miteny. Fa ity tolona ity no anisan'ny tolona aingana indrindra, anisan'ny tolona efficace indrindra. Ary raha misy ny anamariantsika makianja ny finoana magro zao hoe ity tolona ity dia azo lazaina hoe Davida kely nitondra vato anankitelo nandavo any Goliata be. Saotra antsika rehetra tompoko. Navany fatoran'ny malagasy fa indrindra namoa varavarana ivoahana ao anatin'ny jadona ka azon'ny malagasy ny fahafahana ho amin'ny loavy. Arabaina arak'izany ny vahoaka malagasy rehetrarehetra. Hoy ateo hoe dingeniny fa mbola betsaka ny zavatra miandry antsika. Telefolo taona ny tiako Madagasikara ary 12 taona nanohatra tsika tsy hoe akory anonga-panjakana fa nanohatra tsika noho ny fitiavan-tanindrazana président ary ny fitiavan-tanindrazana ao anatinao mbola mahatonga ana eto ary miandrandra ihany koa raha pitsorafaka pitso président sokafony tiko va magro omeo asa ny tanora mba ahafahany reto tanora reto miatika ny avy raha pitsorafaka pitso mba ahafahany toekarena malagasy mandroso fa ny malagasy tompoko mahavita azy. Tovy ny tamera teo aloha teo ihany ao anatin'ny fahonanina ny renim-pianakaviana dia ny zava-dehibe indrindra dia ny amerinanao indray ny magro manontolo isin'ny tsena ahafahana mividy sy manatanteraka ny zavatra tsara indrindra amin'le dobera mora dia mora ny finanana fromage tena tsara dia misaora indrindra président fa dia any amin'le tena sakafo aloha tena mamay anay be ny tanàna amin'izao voalohany. Mila fanarenana ity Madagasikara ity
manoana reny teny hoe atsangano loavy reny tiko satria mitondra asa sy fivelomana maro be ho nivoaka malagasy iny isika ro nitaky ny tolona de hoe fanovany-rafitra mampahery vahoaka malagasy ampy zay ny jadony sy ny fampiasam-basy ampy angampy zay fanaotam-pahefana ampy zay ireo mpitondra mpandika lalàna ampy kosa zay ireo fitavatena ampy zay ireo mpitondra mpangorokarena andao isika rehetra rehefa metanana ny fanabeazana tompoko no angaltana mba homena asina eto amin'ny firenena mba ho an'ny taranaka mapara dia alao mba ho teny gasy ny fampiresahana any amin'ny sehatra tribunal ohatra satria maro ny gasy ampanina ny teny gasy malaza tsy tananto amin'ny volian-tsahoana iangaviana verina amin'ny tenireny ny fampianarana sodra tompoka fanabeazana tompoko lafo be ny droit aloha amin'ny fanjakana tsy vitany vahoaka intsony ny tanora dia tena maro manam-pahaizana eto Madagasikara ao arinan'ny fahaizana nefa dia tsy betsaka ny tsy mahita asa voalohany indrindra ny fampananana asa ary ao anatin'izany mila sokafana ny magro satria betsaka ny mpiasa teo ary tsika izao dia araka mpandroso Madagasikara fampirofona ny orinasa mafy ny vahoaka ny lanera 10 taona lasa zay tovandala tsy akera fotsiny zao ny tany lanera 310 hectara tena mafy zany amanary ny volona vahoaka ny vieloninao mafy be aminay izy président zao tonga ny ranonatsa ny vojety ny ranonatsakaina sotra président sotra tsika rehetrarehetra fa mitsoka le mpanototra tany am'izao tsy hitany maleny averena aminay taninay ao dao ny mpakafozaorana ao mpaniaka ao mpipompokana ao rehetrarehetra averena aminay taninay 310 hectara marary ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka eto Madagasikara ankehitriny malona ireo tsindry ny gaboraraka ary ny kolokolo izay mamotika ity sehatra ity namondrina hery ireo mpiasan'ny fahasalamana mitaky ny fanovandravitra lovainjafy amin'ny fananganana sandika ho azy ireo manokana atsoaty fanady aty anjakany kolikoly antsojay ary gaboraraka tanteraka ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka ankehitriny ho ireo mpisehatra mitaky fanaovana manoloan'izany izy ireo mba mitsara nyireo endrika mamotika ny fahasalamam-bahoaka isan'izany ny tanjona isiany mangarara amin'ny fitantanana ny ministera eo ihany koa ny fijerenany maolona ireo mpiasa ny fahasalamana amin'ny fampianana ny tataoketra esorona amin'ny karama amin'ny mpiasa ny fampifanarana ny karama ny vanim-potoana sy ny maro hafa mifantoka tanteraka amin'ny fiarovana ny tombontsony mpiasa ny fitakiana fa tsy misy kajy politika eo ny fanamafisana zay tsy miaraka amin'ny olona misababaka zahay reto dia tsy manao kajy politika tsy mitady toerana izahay fa ny tombotsoan'ny mpiasa fahasalamana no tadavinay izahay zany zay ohatra ka hoe miteniteny mitady toerana any dia miala ato anatin'ity vanity zany izy miala ato raha ohatra ka dia mandeha amin'ny tena manokana nambadika any fa izahay reto dia zay ary zay tsy miaraka amin'ny syndikafa samy manana ny takiny moa io ny loha samy manana ny azy dia samy manana ny heritreriny samy manana ny fomba fiadiny hitondrana ny tolona izay ny any ato amin'ny ty vondrona ty tsy takona fena ny vesatra ianan'ny mpiasa ankehitriny ankalasa manao asa tsy mifanaraka amin'ny fianarana ireo mpitsabo noho ny tsy fampiana ny poste budgétaire nivoaka ny 17 aprily 2022 raha ho an'ireo mpiasa tao amin'ny covid CTC manokana nanao ny antsy ho zavatra izy ireo kanefa tsy tafiditra mpiasa-panjakana hatramin'izao ireo manambola ihany nazy toerana hoy ny fanazavana fa zany no fangatanay ho an'izay ministra tonga eo mba hijery manokana an'ireo resaka recrutement zay nisy tany aloha tany efa maro ireo poste budgétaire nivoaka fa tsisy tanteraka zany io fa zay manambola ihany no tafiditra anatin'izay resaka resaka recrutement zany misy ary ny sasany sortant 2000 tsy haiko hoe 2019 na 2020 efa fampiasa-panjakana nefa zahay 2018 misy 2016 ary mbola tsy recrutement izy jusk'izao dia mohatra ny hoe mampalahelo lasa manao asa hafa tsy ny anarana ny olona zany tena manimba ny firenentsika ty ohatrany hoe manao asa cash point manao asa any amin'ny reny jaune reny manao call-center zany fe ny anarany anatin'ny 3 taona anatin'ny 7 taona nitondra ny marary azy ihany koa ireo mpianatra ho mpitsabo zay mpianatra ifirpa dia mangataka mba tsy siany examen unique zany mangataka mba fanafanana zany examen unique zany ho an'ny zandrinay avy afara satria le examen unique zany zay efa manao examen tamin'ny passesy dia mbola miverina manao examen ndray koa rehefa vita ny fianarana ka noho zany dia zay mangataka mihitsy anofanana zany examen unique zany
dia fangatana manaraka dia ny avancena le recrutement satria ny mpianatra FIRP dia sortant dia hatramin'ny 2020 ka hatramin'izao amintsika miteny zao dia mbola tsisy nahazo recrutement dia mangataka ny fisian'ny recrutement avancé zany zay mpianatra amin'ny FIRP. Ka etona dia manao antso aminareo ray aman-dreny professeur BDB amin'ny domaine tsirairay misy anareo avy nahazo antso zay nahazo antso maromaro taloloha teo hoe mahazo fandrahonana maromaro anareo mahazo menace maromaro amironana dossier sy loatra zany raha miteny kanefa tonga tiany fotoana isin'le hoe fanovana marina tonga dia manao antso aminareo zay mijoroa anareo mitenena anareo fa ireo no atao hoe ray aman-dreny ianareo no mahay an'ity setry ny fahasalamany ity ka raha ianareo no angina dia ho aiza zany ny taranakitsika fa lasa ny zava-misy amin'izao zany lasa anaovana kajikajy politika le ministera dia anomezana toerana ny akamakama dia ahilika indray ny hafa zay tsy mitovy hevitra fa hoe nareo tsy nitolona nareo tsy niaraka taminay tany misy olobe tsy miady zazo ny fitenenana mijoroa ianareo dia raha misy ny fivakivakisana teo aloha anjaranareo ny mampiavana anjaranareo ny mitondra ny fampihavanana mba hisiny ny fiarahamonina mirindra ato anatin'ny sehatry ny fahasalamana ho tombontso ny be sy ny maro. Ao anatin'ny tolona ho an'ny fanovantsika izao ny fanamafisana mbola lavitra nesaka ho fanatrarana ny tanjona mivondrona amin'izao ireo mpitsabo miangana sy tsy miankina amin'ny fanjakana miaraka amin'ireo paramedicaux sy ireo mpandraray ikambana sy anangana sandika ho azy ireo manokana isiny ny fanovana lovainjafy. Tsingana vaovao amin'ny tantaram-pirenena no misy amin'izao fotoana isaorana ny 10 alina tamin'ny fandraisana ny fitantanana ny firenena hoy ny randrana sindikaly kanefa tsy azo adinoina ny sehatry ny asa sy ny olana sosialy ny aina ny mpiasa nandritra iny fitondrana teo aloha iny tsisy fampandrosoana raha tsy miaravahana ny lafiny sosialy sy ny toekarena ary ny politika manao antso ny sy ny fifampianoana sy fandamenana tsy mitanila isorana ny fifanomezantsy ny randrana sindikaly araka ity fanadihadiana nataony Narcisse Karazafy eo amin'ny sariny Taiziniana ity. Nisaotra ireo rehetra nandray anjara ka nahatongavan'ny firenena amin'izao dingana izao hita taratra sahady anefa ny adsisika ataon'ireo antoko politika sy ireo vondrona samihafa ka mety tsy iray lalana amin'ny fananganana vahaolana maharitra tsy nisongadina treto ny sehatra iandikevitra momba ny asa sy ny sindika raha tsy omena lanja nefa ny tontolon'ny asa tsy ho tonga amin'ny fampandrosoana iombonana isika ho ny randrana sindikaly. Isan'ny nahataitranay mantsy tamin'le hoe mbola tsy nisy akory ny fampiresahana tamin'ny sindika dia tonga dia managnombana ny colonel Michael hoe miverena miasa ohatr'izay zany fa napaka-hevitra ohatran'ireny zany no isany tsy nampandeha an'le fitantanana nandritra ny fitotoana teto hoe rehefa vory vahoaka dia taitaitra dia miteny zavatra tsy ny fanarahana akory mbola tsy fampiresaka tamin'ny sindika akory izy dia mamtizay ny zavatra nyresahana dia ozy non tsy zany kosa eto aloha sy ho fampiresahana aloha dia mifampiresaka tsara mazavitsika dia zay vao mitondra hoe tiany vahaolana ahoana ny anaovana an'le izy ao anatin'ny maika be zany zao ny fandrafetana raha izay ny maika fandrafetana ny ao anatin'ny gouvernemanta fandaminana dia tokony fampiresaka ao anatin'izay na ny société zay zao vao avy ny resaka ny société civile ny randrana sindikaly ny GNZ dia samy nahatsikaritra an'izay daholo hoe misy an'izay fandaminana ohatrany tsy mirindra fa napahakevitra tsy nahazahoana mba feo akoriny tamin'ny mpiaraka ny tolona fa misy vondron'olona fotsiny zany angamba manao akana hevitra dia lasa mivoaka tampoka ohatran'ireny nefa ilay tena voakasika ilay izy tsy nahafantatra akoriny dia lasa manahirana ilay izy. Milahatra mizotra makeny amin'ny kapisatiny akamaroan'ireo vondron'olona sy fikambanana ho ihatra ny fanehoan-kevitra tokony miara-miainga amin'ny lafiny sosialy politika sy toekarena ary ireo telo ireo no mitambatra ahafahana mamahy ireo olana maro lafy misy eto amin'ny firenena. Ilaina ny fifampidiniana amin'ny sehatra rehetra indrindra ireo mpitolona sy nahafantatra akaiky ny olany mpiasa. Misy ny antso reny atao hoe antso akapobeny rehefa miantso akapobeny toy ireny ny tompona andraikitra dia tokony mametraka taiminina mametraka fotoana hoe amin'izao zay mitony sehatra toy ny fampiresahanay amin'izao amreto fa tsy manao antso akapobeny dia hoe andeha hilahatra ohatrany milahatra rano sy varitsintso sy bidon jaune ny olona andeha hiazakazaka andeha hoeny
tsy zay kosa e satria tsika ne mila miove zay miantona anaovana tolona zany e iovana de eo zany tsika miandro e inona ny fiovana inona ny zavatra tsara nentina ho an'izao fanomboana ho an'ny fanovandrafitra zao raha tsy misy ny tena fifampianona sy fandaminana tsy mitanila dia ina hiteraka fifanomezantsiny zany satria tsy ho voavaly ireo fangatahana ny tolomana ho hiatran'ny randrana sindikaly. Miantso fifampianona avy amin'ny kapisaty ny etsika mena mipetraka mantsy ny ayay manolona ny toetra ray eto amin'ny firenena hoy ny fanazavana nampitandrina ireo mpanao politika sy vondrona politika ihany koa ny etsika mena mba tsy hanao atsisika amin'ny fitiavan-tseza ankoatra izay mampametra mpanontaniana ny etsika mena ihany koa ny tsy nandravana ny anteny ranom-pirenena fanadihadiana. Manoloana ny toetra raha-pirenena ankehitriny maneho ny ayay ny etsika mena noho ny fihetsika ireo mpanao politika sasantsasany manao ady sisika amin'ny filohampanjakana ilaina ny fifampianona sy ny fanajana ny rafitra napetraka entina mamany olana misy ho ny etsika mena izay nampitandrina ireo mpanao politika sy vondrona politika mba tsy hijapy ny tolona nataon'ireo tanora tapitra ny fahefana manendry ka izao no fotoana nokafana ady hevitra iombonana andraisan'ny rehetra anjara hoy ny fanambarana. Mamoa famambarana nareo dia sokafana devitra amin'izay toerana ho angasetsika anazy hianeova ireo ray aman-dreny amam-panahy ray aman-dreny ara-drazana izay averomberina iato mba hialana amin'ireo babira ao sendika maro samihafa sy an'ireo zandro maleo malasa izay efa hitantsika ihany koa nanao fanambarana zareo tamin'ny pejiny teo hoe mila ministera anankiray eto zany dia anareo GNZ zay angadina ahitana sy finananana an'ity mouvement ty élément déclencheur isoragna vitanareo sy mbola zay erasika zokinareo mijoro androany fa le fitenenana hoe tsy mila mpanao politika ajanony amin'izay satria matoa nareo mitaky ministère anankiray lecture politika zany esory fa tsy mampilamina asika zany zay fa eto dia mbola mananga foana ny fahendrena zay anagnanareo sy fagnilikilika asika fa sy amin'ny tompony sy misy agnatin'ny vondrikery rehetra treto ka nahavaky ny 13 mai zany raha sy mijoro reo miaramilatsika ho an'ny tanindrazana reo kapisaty reo dikan'izany aza miseho atsika hoe zahay ny tena tompony na avy any amin'ny faritsy izy na avy eto ampovoany izy gasy raha ihany eto amin'ny fomba hitana io koa anaovan'ny solombavam-bahoaka io izy ty ve andrimatoa chef d'état raha nandrava asika rafitra ny takiny be sy ny maro sy ny olombelona eo ambonin'le rafitra zahay zany a avy aty amin'ny bandorozy dia manana fomba fijerinay amle solombavam-bahoaka zay isorana ny signatira zay nataony ka nafahana nanaraka ny lalàna ity zavatra ty mba hialantsika amin'ny resaka coup d'état. Nisaotra manokana ny GNZ ny etsika mena izay angadina nanana ny tolona saingy mampatsiahy ny etsika fa tokony esorina ao ambavan'ireo tanora hoe tsy mila mpanao politika satria matoa mangataka ministera dia miditra amin'ny sehatra politika ary tsy afaka namaky ny 13 mai ireo mpitolona raha tsy nisy ny kapisaty. Mpanao politika zay tao fetsifetsy ta hamiliviliny tolona ta hanodikodika ny miaramila ta hanao kajikajy politika mampitandrina zahay fa laha io mitohy dia mitolona ny bandorozy tsy hijano fa hanohitsy anareo koa zahay ary mampiomana ho an'izay mpitolona ka mahatsapatena ho voafitaky amin'ity mikimaky politiky ty ka eto zahay manamafy ny fanentanana ho an'ny chef d'état tsy izay ny nametsahan'ny vahoaka anareo ny nametsahan'ny lalàna anareo fa handamina ny firenena ampiatso zahay abiaby tsy misy ambony tsy misy ambany fa laha tsy zay dia tsy hijanona ny tolona zay ny afa-tsy ana dia tsy manohatra solombavam-bahoaka aza ny etsika mena dia nambaran'izy ireo fa isan'ny androm-panjakana nahitana lesoka ny Entsimbazaza ka mampametra mpanontaniana ity vondrona ity ny antony tsy nandravana azy. Nanamafy ny emonanta fa tsy misy faniliana amin'ny fandrafetana ny saka hitantanana ny fitondrana vaovao miantso ny vahoaka ho tony sy tsy notsao ny emonata ary ara isala amin'ny hery fiarovana telotonta ho tombotsoan'ny firenena fanampanazavana.
namaly ny tsao miely mahakasika ny fananganana ny sata hitantanana ny fitondrana vaovao ny Emonaty ny ariva teo nanao sesilany mantsy hoy ny Emonaty ireo fanambarana nataona fikambanana sy hery maro samihafa akanana mafy ny Emonaty fa tsy misy adinona ireny ao anatin'ny fandrafetana io saty io miantso ny vahoaka malagasy mba ho tony ary tsy ho mora andairana tsao ao anatin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny Emonaty tsy isy ny faniliana satria ny firaisakinany rehetra no ahafana mandrafitra sy manarina ny firenena hoy ny fanazavana. Manoloana ny tsaho izay ahely amin'izao fotoana izao mikasika ny fandrafetana ny charte hitantanana izao fitondrana mijoro izao dia manambara izahay fa tsy mbola nisy ary tsy mbola misy izany. Mbola vao eo ampamola volana an'izany ny tompon'andraikitra rehetra ankehitriny. Aoka tsy hihinanam-bolony isika ka ho mora andaira ny vaovao tsy marim-potitra fa ho tony ary tsy haino afa-tsy izay ambara ny fahefana mahefa mahakasika an'izany. Marihana fa anisan'ny miara-misalahy amin'ny famola volana an'izany drafitra izany ny hery fiarovana sy ny filaminana telotota dia ny tafika malagasy ny polisy pirenena gendarmerie pirenena. Tsy misy ary tsy hisy eritreritra ny ho fanilihana fa izay mitambatra ny vato ary izay misaraka fasika. Izany natao dia ho fitsinjovana ny tombotsoan'ny vahoaka. Yara isalahy handrafitra sy amolavola io drafitra io ny hery fiarovana sy filaminana telotota raha ny fanazavana trany ho tombotsoa ambony ny vahoaka. Nanao fanambarana ny lieutenant colonel Faneverson Olmiary Ralayavy izay milaza fa izy no hiaro ny zandary manerana ny Madagasikara rehefa tsy misy aro azy ireo ny lehibe. Namalavetrano io filazana io kosa ny General Lilson izay nanamafy fa tsy tokony ao anaty tambazotra no miresaka raha tena manamboninahitra fa mifampiresaka amin'ny vantany Germaine Menjanary ny artanjony. Ho anareo izay mikitika ny zandary dia ambarako fa rahala avokoa izy ireny. Andraisana fepetra ireo zandary tsy manao ny asany. Ho avoriko eto Antananarivo indray andro ireo zandary miisa 3 alina. Santionany tamin'ny teny izay nataony kolonely Fanevy ireo no mafisiny fa izay mandrava ny zandary dia ahita azy. Mila mandinika izay lehibe miraitsokombakomba amin'izay fandravana ny zandary izany hoy ny fanamafisana. Namaly ny resaka gendarmerie nataony lieutenant colonely Faneva io ny General Lilson René de Roland ny tena officier dia tsy any amin'ny tambajotra no mitabataba fa mifampiantso sy mifampiresaka. Misy aza le terme en français moa igny ao amin'ny impitandro filaminana, l'ordre doit être exécuté sans hésitation ni murmure. L'autorité qui le donne en est responsable. Ny lehibe mpanome baiko ny zavatra zay nataony gendarme no tompon'andraikitra. Ka ny gendarme nanatanteraka baiko aza disogna ary aza raha gneloka. Fa ny tena nalaza nge za tsy fombako dénigré lehibe fa efa trop loatra ny nataony général Ravalmanana Richard. Efa tsy anatin'ny groupe na commandement gendarmerie mandeha mibaiko élément egny sur terrain. Reny nanimba ny gendarmerie fa tsy reto bandikely reto. Ary zaho aza fa niteny tamin'ny lehibe ny G6 dereko hanareo zandra. Nasehonareo eran'izao tontolo izao fa capable atsika rehefa manao zavatra. Fa ny lehibentsika ary tsy tena ny lehibe ny G6 fa général Ravalmanana nampiasa anareo amin'ny zavatra tsy tokony atao zay ny diso. Ka eto zany mon colonel Faneva aitsikely zandry ny teninao fa tsy fotoagnany fifandrangitana zao fa fotoagnany fiarahana. Moi colonel Faneva bon hazo général zany anao ato. Mbola tsy gendarme anao zandry zah fa gendarme. Mbola tsy niaro gendarme anao zah efa niaro gendarme. Ka na hiaro anao na tsy hiaro zah efa miaro. Ary hiarovako hatramin'ny farany. Mitovy amin'ny teninao hoe aza anaovagna sangisangy amiko ny fikitikitihana zany corps ny gendarmerie zany fa io salamy rehetrarehetra misy manao ny asany, misy manao ny asany, misy koa manao extra, manao zavatra tafahoatra fa ny lehibe nanome baiko no hoenjentsika dia ny général Ravalmanana.
andrasana arak'izany ny fivoaram-baovao momba ny olana eo amin'ny samy zandary ity. Tonga an-tanindrazana rehefa avy natao sesitany politika nandritra ny taona maro ny lieutenant-colonel Charles Randriansoavina. Waratsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny fahatongavany teny Ivato. Ny gadona tandrazana androany lieutenant-colonel Charles Randriansoavina isan'ireo miaramila nanao politika ary nanana anjara toerana tamin'ny tantaram-pirenena raha tsy aivina nanampy any Rajoelina tamin'izany fotoana ka nahatonga azy teo amin'ny fitondrana ity colonel ity saingy nahatsapa fa nivadiana fotoana fohy taty aoriana efa toto tany amin'ny fifofona ny iainy zany tamin'ny taona 2024 ataoriany aretina nahazo azy dia niverina tandrazana ny tenany tamin'ny taona 2024 ny taona 2024 anefa dia voatery nalefa nitsoaka izy noho ny antso zay natao tamin'ny colonel Charles Randriansoavina. Za moa tonga avy any la réunion zao fa tonga eto tandrazana fa dia zay fotsiny ngamba azoko ambara mpamogoka ny rivotra Madagasikara indray. Zay fotsiny azoko ambara ny tonga dia namonjy fomba any aminay moa ny antsoina hoe fagnosafa. Raha vao tonga ny vahiny dia tsy maintsy mamonjy ny tompotany dia zay no antsoina hoe magnosafa. Ahoana ny fahitan'ny colonel Charles ny toetra raha-pirenena? Alao mba fa ampy zay fa tsy mpanao gazety reto. Avy tety Ivato dia nety ny fiaran'ny fonoviany tafika izy ary avy hatrany dia niazo any topoka mpisady. Tomba soa. Ahoana ny tena? Sofatratra lesbaina. Lafimbavao hafa kosa indray fanapoizinana no nafaty ny ben'ny tanàna ny talatany volonondry toky Rakotondrazaka fa tsy fahafatesana tsotra hoy ny fanamafisany fianakaviany androany. Mitaky ny anafanganana ny fanadihadiana sy ny fitsarana marina momba ity raharaha ity izy ireo ary mitaky sazy entitra ho an'ireo navandoza. Mitetika mafy ny azona ny toerany ben'ny tanàna ho antoerana ny mpifanandrana taminy amin'izao fotoana izao ka manao tsindry sy samihafa raha ny fanazavana ihany. Ny angavy ny ampitsarana ny fanadro adrona samihafa atao amin'ireo fianakaviana ihany koa izy ireo indrindra amin'ny vady amanjany fanadihadiana amin'ny sariny ny artanjona. Roa volana ty aoriana fatesany ben'ny tanàna ny talata ny volonondry nivoaka tamin'ny fangina ny fianakaviany rehefa tsy afaka ny teny sy nangina momba ity raharaha ity. No izingizin'izy ireo fa fanapoizinana no nafaty any toky fa tsy fatapahany lalandraraka ny valin'ny autopsie. Mitaky ny amoana ny marina ny fianakaviana sy anomezana sazy entitra ho an'ny navandoza. Mitohy hatramin'izao ihany koa ny fanenjehana ny toky tamin'ny fifidianana na dia fanodimandry aza ny tenany hoy ny rahalahiny. Miketrika mafy ny akantoerany ben'ny tanàna ny mpifanandrina taminy. Satria ny rahalahinay zany tsy matimaty fotsiny tamin'izao fa tena ampiziny le ry tsy afaka ny teny zay rehefa reny nytenen'ny tany amin'ny hôpitaly hoe valin'ny autopsie hoe mort normal le ry tsy mort normal le ry fa pozina nafaty le ry dia mangataka zay mba hivoaka amin'ny marina fotoana zao aloha mba hivoaka amin'ny marina dia zay olona nanao an'le zavatra zany mba tena azo sazosazo ao anazy fa ampoziny le ry dia manaraka izany moa nisy an'le fanendrehana an'le ry izy fanendrehana anazy tamin'le fifidianana iny mbola miseho maivava ihany le adversaire any tanàna any amin'izao ary mbola miketsiketsika ary zalahy atao izay azahoana ny toerana io fa tena mangataka izay fahamarinana ny anay tsisy alabaty tsisy ninona fandresena mazava ny anay aloha mba handeha amin'izay marina rehetrarehetra. Ankoatra izay, miangavy ny ampitsarana ny fampitahorana sy ny tsindro maro atao amin'ny fianakaviana indrindra ny vady amanjana ny vadiny toky. Aok'izay hoy izy efa resy izay efa maty ny anay. Fa mangataka izay aoky mbo voaka ny marina dia oaka izay le fanadradrona anay any talata tena mangataka mihitsy izay ny adversaire politika anay oaka izay efa maty ny anay dia izay ny anjara anay fa izay aza drodrona tsony olona efa maty aza drodrona tsony izay koa aza trindrindrina tsony fa nareo efa namoniny anay dia aleo mba hivoaka amin'izay marina fa efa aleo izay ny trindritrindry ataonareo
na tamin'izy mbola teo am-perinasana tamin'ny propagande na nina tena niaritra an'izany zay fianakaviana zavatony zao niaritra an'izany dia mangataka izay mboka hijanona amin'izay le fampitahorana sy fanatrindrindrinanay eraky ny tanàna rehetrarehetra oka izay tena mangataka izay tena aleo mba hitsahatra amin'izay fa mijaly na zay na ny zanakay na zavatiny mijaly izay adradrona isan'andro eraky ny lalana eraky nina adrodrona foana tena oka izay tena ampy izay fa oka izay efa mivononareo ny anay dia lonony izay fa mangataka izay oka mbo akasazy mbo misy azy ho an'izay namono anazy tena mangataka izay fa malahelo izay tsy vita moramora zao raha ny alahelonay ny alahelony zanakay tsy ho zakanareo mihitsiny fa mangataka izay oka hivoaka ny marina tompo nametraka fitoriana momba ity raha ity ny fianakaviana ka maro ireo efa nampany-antsona sy natao fanadiadiana saingy hatreto mbola tsy hita ny marina ambanany fianakaviana moa fa misy ny gajo politika mbola tsy nivalany koa ny fitsarana momba ity raha ity ka andrasana ny toyiny makasika ny politika tsy misy afa-tsy lalana roa ihany no ahafahana miala amin'izao olana mitranga eto amin'ny firenena izao hoy Serge Imbe Jovial Androany no mafisy ny famitaky fihavanana ny firenentsika amin'izao fotoana izao fanampanazavana latsaka ankaterina ny firenena amin'izao fotoana izao no hita rafana ny tena atao hoe homme d'etat hoy ny filoha nasionaly ny Antokofima Serge Imbe Jovial tsy misy afa-tsy ny fampiresahana ihany no lalantokana ahafahantsika mivoaka manoloana ny krizy raha ny voavoaray tokoa mantsy dia mbola milaza sy nanamafy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika fa tsy manara-dalàna ny fitsarana avo mombana lampandrena na ny HCC tamin'iny ny fanampahana ny voaka omaliny tsy misy afa-tsy ny lalana roa ihany no ialana amin'izao olana mitranga izao hoy ny fanamafisana lalana voalohany dia ny fametrahany filohan'ny repoblika ny fialana amin'ny fomba ofisialy izany mba hahafahana manaraka ary afaka arahana ihany koa ny lalam-panondrenana rehetra raha miana amin'ny filohan'ny repoblika dia iza ny itondran'izany ao anatin'ny 30 à 60 jours mba hahafahana mikarakara ny fifidianana vaovao tsy afaka hiala amin'ny lalam-panondrenana isika na ina no tiantsika na ina no ataontsika lalana faharoa azo izorana dia ny fanetretena ny filoham-pirenena mihitsy hifandinika amin'ny hery rehetra misy eo amin'ilay firenena hiteny hoe tsy latsaka aho fa aroso ny fifidianana filoham-pirenena dia ianareo hery velona rehetra misy eto amin'ny firenena ny manolotra ny prime ministre sy ny gouvernement hitantana an'izany mba hialantsika amin'ity krizy ity fa ny lalana voalohany moa ny takiny ny eny an-dalambe sy takiny reo vahoaka reo dia ny fialan'ny filohan'ny repoblika ataoko manam-pahendrena amin'izany izy hitantsika ny teniny omaly fa tsy anana eritreritra velively izy ny hiala ka aoka hojerena ny tombontsoa avy ny firenena andriamatofiloha afatro manokana zay manana andraikitra avokoa ny rehetra amin'izao olana mitranga eto amin'ny firenentsika izao hoy hatrany i Serge Imbe Jovial tsy misy hafa miala amin'izany isika hoy ny fanamafisana eny fa na hatramin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena azy satria aoka antsika hieritreritra ny olona izay ho fidintsika sy hitondra ny firenena mifanaraka amin'ny filana sy ny zavatra misy ao amin'ilay firenena manana andraikitra ihany koa itsika fianakaviambe iraisam-pirenena communauté internationale satria mifermer les yeux ozy ny teny vazaha zany hoe manampy maso amin'ny zava-misy sy ny fahorim-bahoaka misy ao amin'ny firenena ka andao hanorona fiarahamonina vaovao andao hanorona zavatra vaovao ho an'ny taranaka faramandimby sy ny firenena iraisana sy eombolana mila fahaiza manao ny fitantanana firenena ary mila fahaizana manokana satria ny fanaovana politika dia fitsinjovana ny intérêt supérieur de la nation izany intérêt supérieur de la nation zany mila expérience zany ary mila ihany koa fahaizana hoy aho teo hitondrasana ny firenena betsaka ny savorovoro atsiaroa amin'izao fotoana izao dia nitadiavana toerana gauche à droite aoka itsika tsy hiazakazaka ny amin'izany toerana zany aoka itsika nidinika tsara inona ny zavatra afaka hoentitsika ao an'ilay firenena tsirairay avy ny corruption efa betsaka loatra ao amin'ny firenena io ary zavatra tsy mampandeha an'io firenena io amin'ny androm-panjakana rehetra teneniko eto na amin'inona zany na amin'inona dia feno an'izany corruption izany zany zavatra zany namotika an'io firenena io izay efa nilazaiko foana hoe tsy ny corruption tsy ny tsolotra ny no tsy ny fahantrana ny mahatonga n'olona manao tsolotra fa io tsolotra io no miteraka fahantrana ao amin'ilay firenena mila diovina ny zava-dehibe ny fijoroany rehetra mba anangana sy anorenana firenena vaovao mitaky efa mailona nefa izany satria
fanovana atrandry no efa notakina teto hatramin'izay sainga rahana mahita ny zava-misy ho iatrany ny fanamafisana. Pejiny sosialy kosa indray generosy tamin'ny fanakatonana ny bureau pokotany ireo mponina teny Anosy andrefana ny maraina teo ho fanovandravitra miainga eny fotony 40 taona ny tantanana ny sefokotany tao an-toerana asaingy tsy nisy fampandrosoana valina ho ireo mponina mitaky ny anaovana ny fifidianana sefokotany ireo mponina isy ny fampandrosoana eny fotony fanadadiny eo amin'ny sariny Mathieu Francis ny artanjona. Miainga ny fotony fampandrosoana tsy hovanina nefa izany raha tsy niponina mihitsy no mandray andraikitra mametraka izay olona everiny fahitantana ny fokotany ka izay indrindra no anaovan'ireo mponina fitakiana ny anaovana ny fifidianana miainga ny fotony. Ny olona eto mihitsy zany efa mitaky ny fifidianana filoham-pokotany voafidim-bahoaka raha izay ny manaraka zany président pokotanay tsy etoizy mipetraka fany amin'ny faritra hafa. De noho izay zavatra zay zany aleo mipetraka amin'ilay olona eto amin'ny fokotany mihitsy nitondra n'ity fokotany ity. De dinay aloha ty président ty fa le vice angamba mbola afaka miasa satria tsy maintsy mbola misy ny taratasy ilain'ny olona. De io angamba ivana ny an'ny vice président sy secrétaire satria ny olona mila taratasy so. Le izy moa zany zay le zavatra misy hoe nitaky fiovana zany eto amin'ny firenena de alitatomboka aty amin'ny rafitra vaovao zany le izy aty amin'ny fotony de zao ho atsika rehetra zany zay eto Anosy hoe kalina hoe ty hanao président pokotany de afaka manao candidat tsisy tendrena avy any ambony tsisy tendrena izy fa fifidianana mangarahara ny ataotsika de zay lany eo lany vahoaka fa ny fipetra fotsiny ny apetraka hoe olona ohatrany ahoana ny tokony hitondra le izy satria hoe ty moa zany hoe tanora ny tena nitolona tam'ty de aleo tena hipetraka hoe tena tanora no mitondra ny de jereny hoe zay tena fiovany. 40 taona tsy nisy fampandrosoana valina teto amin'ny fokotany Anosy B2 raha ny fanamafisana manjaka mikiantrano antrano sy nisy fianona ny marary ny vahoaka. Za vahoaka teto hatramin'izay angambany efa amina taona maro tsy mendrika amin'ny fokotany Anosy B andrefana faharoa zao trano kely ivakely zao zay ihany tompoko de ny sisa manaraka tsisy ninona vita teto na de WC public sy tika fa raha EPP ninina tsisy nefa ny vola tena betsaka. Misy projet fanamboarana lalakely nefa misy lalana tena lalana sarotra tokony mila fanamboarana tsy ambariny zareo fa lalana zavatra ohatsy izy lalana moramora kokoa nambariny zareo nefa lalana sarotra nefa tena lalana tena dibojano ety aminay tsy raha ino fokotany hoe avela foko. Ankoatra ny tsy fandro ipalemana ny tsy fisiany fotodrafitrasa mampitaraina ny mponina ety an-toerana ihany koa ny loto tsy misy fanafany. Ny fanjipalemana aloha ety aminay somary ihany fadiovana moa zany tena grave be satria fadiovana tena tsisy mihitsy fa tena maloto ny tanàna tena maloto mihitsy ny tanàna. Lakan-drano zany maloto varana tranon'olona sy nolo zany za zany mba hitetraponay hoe tokony mba ambarina zany ny lalakely sy no fahadiovana ty aminay satria lasa mihinana maloto vahoaka aty amin'ny Anosy B levana faharoa misy tanora peta-bio nefa tsy anasa totrotro zany resaka radio so zany sy miandry masipokony tokony vita ny tanora aty aminay. Misy tokony atao de ainona miteny hoe zay tsy manao de sazina amidina tahaka zao sy tahaka an'izao fa ny tamberim-bidy matetika tsy misy tonga aty aminay hoe ty tamberim-bidy va amin'ny fokotany na fivana lalakely tsy nisy matetika zay de miteny foana fa tsisy meno ka raha ohatra hitanarian'ireo fokotany lehibe zay mitondra am'izao nangatanay hoe raha ohatra ka misy ny tamberim-bidy va amin'ny fokotany hita amin'ny masonay fokotany mpiaramonindreo zany nefa tsisy indrisy nareo ve tsy manano ty fokotany misatikato ty hita hoe tainy eo maloto nefa ianareo mandalo foana tsisy an'izany hoe fanavaosana indrisy na fanambarana fa ny zavatra mezaka any zany efa nitaky izahay niteny ny tanora tamin'izany nitaky taminazy hoe mba jereo vao manodidina antsika raha mijery manodidina ka aminy hitanareo mpanogasitika sy eo amin'ny tele ary tena mamena tsatoko ny raha nitay aty tanànanay amin'izao afaka pirofona amina réseau des choses zany hoe voaka makatsika de atoro aminareo zay ny ilainay aty satria zay tanora eto amin'ny ty andrefana Anosy B andrefana faharoa ty petabe ny ankizy manao sport aminay tsy misy fivoarana nizanizy vitako tsanatrano fotsiny zany le Anosy B andrefana faharoa fa leo zany ande mangarara manomboka zao tsisy tetika sa lalakely vita zany aty aminay ko zay tanora ihany nanangana vaty aty nanao lalakely taty afaka pirofo zay manomboka nalombony azy satria rehefa anao gazety mahita tsara an'io. Teo masony sefokotany no nitondran'ireo mponina ny mariary azy ireo betsaka ny asa vita ary ny vahoaka no tsara azy hoy kosa ny sefokotany ampirinasa tsy matahotra fifidianana ny tenany raha izay no takiany vahoaka.
mety gaga angambonareo raha mivinavina ny tenanay a ampiakatra ny bro io fa ninana tsara alovana nde tamin'ny fitantanana raha i bro tsika io a raha mijery nareo a somano taovy efa karôly eo zao raha mijery ny meuble eo nareo a efa napiditra meuble ao a tsy ho ana zany fa ho an'ny fokotany zay a tsy ho an'ny président zany fa mpandraraha koa zany efa eto amintsika tsy azo atao manery mpandraraha tompoko zany a fa manana ny heritseriny izy afaka manampy izy afaka tsy manampy sarotra be zany a fa nitiko apetraka hoe ao anatin'ny mangarara tanteraka no tokony hanaovan'izany ho irom-ponina manendra fanovana dia atao fifidianana mba dia mangarara miaraka avoaka dia zay zay lany dia efa mety aminay fifidianana dia mety dia zay lany dia mety aminay daholo niza eo enao ngamba zany raha mitondranao teto a efa enina ambe folo taona président fokotany taona ianao hatramin'ny teteza mita hatramin'ny 2009 fa zao ny zava-misy a tonga amin'ny fotoana mba miteny amin'izay zay tsy manana olana aminao a fa ny zava-misy atao amin'ny fokotany no mahatonga mba miresaka taritra amin'ireo enao ny teny hoe lalakely ny lalakely zany a fa matsimbola avy any andafy fa tsy avy amin'ny fokotany zany vitasement rehetrarehetra fa tsy atsika ihany fa le momba atsika mihitsy ny mampalahelo zao ve ny bro fokotantsika enina ambe folo taona tsika ny fokotany a tsy mahanepeke nefa fokotany anisan'ny matanjaka indrindra feny orinasy ty fokotany ty atraria ny croisement makany misy fatrana atraria le vola miditra zany a mba mila iverina anamboarana fokotany a tsy ady amin'ny fokotany zany zay fa fiarahamonina zany a fa fotoana hitakiny zao fa raha zao tsika tsy miteny a adinono tsika zay zany ny tenenana za mponina teto niteraka mahita ny zavatra rehetra eto a misy ny mety a dia misy ny tsy mety za zany mba teteny fotsiny a amin'izao vanim-potoana zao a raha mety aleo mba hovaina indray asivy fifidianana fokotany a dia zay lany fa za atao hoe tendrena fotsiny hoe ianona tendrena satria ianona ny mety aminay zay mahita fa fokotaninay tsy mandroso malana biro roa ny fokotany eto anosy andrefana ny iray tamin'ireo nakaton'ny mponina ny iray kosa nosokafana tamin'ny ho fitohizany asa samihafa eny anivony fokotany vaovao ny tranga mpiaramonina nanaitra ary natohina ny rehetra izay nandalo ny nahita tovavy iray marary ny omamiadany nono mivalapatra eo amin'ny arabe mila vonjy raha nambarany ho amin'ny hopitaly Agiera ny tenany kanefa tsy nisy nandray ary ny verimaina nanderery ny tenany ary reraka raha ny fahitana azy avy any Antsirabe izy raha ny filazany tsy nisy nanaraka ary anatin'ny fahasahiranana tanteraka ireo mpandaly no miatra azy miantso ireo malala-tanana na izay afaka mitsabo azy ireo olon-tsotra hijery azy manokana hoarantsika ny makasika izay izany mila fanampiana malagasy ohatratsika zany matamirana io olona avy any Antsirabe mitady fanampiana eto Antananarivo dia resaka kansera nanono efa miboraka be fa feno lalitra mora mitsabo kansera fa ny olana tsisy olona fata mihitsy eto na dia mba atory hoe atao zao le fahazo fanaovana anazy dia mitady an'izay olona malala-tanana rehetrarehetra koa na resaka natradio nahoana fa mba eo ampelantanan'Andriamanitra fa dia tsika mba fangatana mba jerevo le olona azafady indrindra dia ny ohatran'izao mbola tsy be dia be tsy vita tsy manambany dokotera fa betsaka koa gasy mavita dia mangataka zay afaka manolo tanana rehetrarehetra na jereo mpiasana trafony sady tsisy havana fa dia matory eto amin'ny tanana feno lalitra le olona fa dia io eto amin'ny Agiera samy hotahin'Andriamanitra ny ianareo fa dia mba mitanana sotra indrindra tompoko eo amin'ny maresaka avy any ivelany kosa indray ny talatalina ifony alarobia voafonja efatra no nalefa tany amin'ny fitoerana ara-pitsaboana tao Tel Aviv ataorin'ny fandrahonana nataon'ny Israely ametra nisany kamion fanampiana ho an'ny Gaza milaza Israely fa mandritsakitsaka ny fifanarahana momba ny famerenana ny voafonja ny Hamas mbola olana lehibe amin'ny fifanarahana mikasika ny fiafarany adiny famerenana ireo voafonja ireo hatramin'izao voafonja fito no naveriny Hamas voafonja 7 kosa ahina ona moniainy ary iray hafa mbola tsy hitatreto Euronews ambaran'ny Israely fa manitsakitsaka ny fifanarahana momba ny famerenana ireo voafonja Hamas hatramin'ny omaly voafonja efatra no nalefa tany amin'ny fitoerana ara-pitsaboana ao Tel Aviv nanambana ny ametra ny isan'ny kamion mitondra fanampiana Israely ka izany no antony amitsorany Hamas ireo voafonja ireo
mitaky fanazavana momba ny fomba nandraisana ireo voafonja roapolona vototra velona iny ary ny fianakavian'izy ireo izay manohitra ny fomba fanenjehana sy fandraisana azy ireo. Iray amin'ireo olona nany an-toerana tsy voava amin'ny fifanarana mikasika ny famaranana ny ady ny famerenana ireo voafonja ady izay niforona taoriny ny fanafian'ny Hamas tamin'ny 7 Oktobra 2024. Hatramin'izao voafonja 7 ny efa natolotry Hamas, mbola misy voafonja 20 ahirina ho efa namony ainy ary misy olona iray mbola tsy hita. Etsy andaniny voafonja 570 ny vototra avy an'ny Palestina araka ny fanazavany Croix Rouge. Izany dia taoriny na ahafahan'ny sasany navoaka ireo voafonja palestiniana. Araka izany mbola mitohy ny krizy, mitohy ihany koa ny fifampirarana ahitana ny vahaolana. Mitombo ny ady hevitra momba ny fifanarana fiara-miasa eo amin'ny Ghana sy États-Unis mikasika ny fandraisana ireo mpifindra-monina afrikanina noroahina. Araka ny tatitra mpifindra-monina avy amin'ny Afrika andrefana misa 720 no noroahana tany États-Unis ny alatsinainy teo. 270 ireo mpifindra-monina voarahitra amin'ny nanomboan'ny fandroana tany États-Unis. Manoloana izany nanantona ny fitsarana ny vondrona Democracy Hub izay mangataka ny hanemorana ny fanatanterahana ny fifanarana izay veriny tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Nanamafy ny gouvernemanta ghanéenne fa hiaro ny fifanarahana amin'ny fitsarana nefa tsy nanao fanamarena momba ny raharaha fanadihadiana amin'ny sariny Africa News. Miteraka ady hevitra ny fifanarahana fiara-miasa mikasika ny resaka fifindra-monina teo amin'ny Ghana sy États-Unis. Araka ny filazan'ny mpisolo vava Oliver Barker-Var, solotena ny vondrona Democracy Hub, olona 410 vaovao avy any Afrika andrefana no noroahana tany États-Unis ny alatsinainy lasa teo ka nivantana tany Ghana. Olona 270 zany zao noraisin'ny Ghana hatramin'ny fiatombony ny fandroahana mpifindra-monina tany États-Unis. Nanantona ny fitsarana ganiany ity vondrona ity omaly talata, nangataka ny hanemorana ny fanatanterahana ny fifanarahana io izay heveriny no tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana. Nanamafy ny gouvernemanta ganiana tamin'ny alalan'ny mpitondra teny ny Félix Kouyarsou fa hiaro ny fifanarahana ny mpampanolonana ao amin'ny fitsarana nefa tsy nanao fanamariana fanampiny mikasika ny votoatin'ny raharaha. Ankoatr'izay, manameloka ny rafitra tsy mazava sy tsy mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena ny fikambanana miaro ny zon'olombelona ary milaza fa maro amin'ireny roahana no mbola voafonja ao anatin'ny toe-javatra tena ratsy, indrindra ao amin'ny tobo miaramila any amin'ny sisin-tanin'ny Accra. Misy aza ireo izay voaterina verina tany amin'ny firenena manodidina toa an'i Togo na Mali izay tsy manana fifandraisana amin'ireo firenena ireo. Etsy ankilany, manamarika ny fiovana lehibe amin'ny fomba fandraisana sy fandaminana ny fifindra-monina ao amin'ny faritra izao olana izao, izay mitarika ady hevitra lehibe eo amin'ny fiaraha-monina sy ny mpanohitra ao Ghana. Dia iny vaovao avy any ivelany tompolasy tongovavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity anio ity. Ankasitrahana feno ianao tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany ary mametraka ny mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompolasy tongovavy. Veloma tompoko.